Mahakasika kosa ny fankalazana sy fifampiarabana tratry ny taona amin'izao fahatongavany taona vaovao izao dia ny zoma fa 7 volana janoary ho avy izao no anatanterana ny lalonana fiarabana tratry ny taona izay ho tanterana eny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ka amin'io andro io ihany koa no ampahafantarany filoha Rajonary Mampianina ny tetikasa ny mandritra ny ity taona 2024 ity. Toy ny fanao isan-taona dia isy ny fampiarabana tratry ny taona ho tanterana eny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha. Ka amin'ity taona ity dia amin'ny zoma ho avy izao fa 7 volana janoary no anatanterahana izany. Amin'io fotoana io ihany koa no iaraban'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ny solotenan'ny sehatra isan-karazany eto amintsika amin'ny fahatratrarana izao taona vaovao izao. Fotoana iray ampahafantarany programa an'asany na eo amin'ny sehatra politika, na toe-karena, na sosialy mandritra ity taona 2024 ity ihany koa. Za moa dia efa natsidiny nandritra ny lahatenina taona ny Alahady fa 20 Desambra lasa teo. Efa samy nahazo fanasany avokoa ireo rehetra voaza amin'ity lanonana ity raha ny fanazavana voaray. Ary anisan'izany ireo solombavam-bahoaka rehetra voafidy teto amintsika. Araka ny fantatra ihany koa dia mety hisy ny fivoriana tsy ara-potoana ho tanterahana ao amin'ny parlemanta aorian'ity fifampiarabana tratry ny taona ho tanterahana eny Iavoloha ity.